Manatitra ny araba topoko lahy sy topoko vavy tonga soa indray tao anatin'ny fotoana ny fanomezantsika dia ny fampahalalam-baovao faharoa amin'ny fahitalavitry matv izany. Indro indray ary ny vaovao isan'ny songadina ao anatin'izao alina izao. Fantatra ary faharoapolo isanjato ny tanora malagasy manodidina ny 17 ka hatramin'ny 18 taona dia efa mandray mifoka sigara sy mihinana paraky avokoa amin'izao fotoana izao. Minisitra telo ary no nametraka kosa ny antota taratasy fametra-pialana tamin'ny praiminisitra lehibe ny governementa omaly ao anatin'izay moa andriamatoa Andrinarivelo, andriamatoa Piero Radionarivelo ary andriamatoa Ery Radionarmampianina. Fantatra kosa raha fa tratry ny mpitandro ny filaminana ireo valo mianada izay raitsikomakomba tao anaty ny fangalana ankery ny karana iray teto andrenivohitra. Manasanao ary anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ao anatin'ny lafiny ara-politika no isantarantsika avetrany ny fampahalalam-baovao. Raha ny voalazan'ny lalàna mikasika ny fifidianana dia tokony mametra-pialana 80 andro mialohan'ny fifidianana eo amin'ny toerana misy azy ny mpikambana eo anivon'ny andrim-panjakana ao anatin'izany moa ny minisitra. Kandidà folo manana andraikitra eo anivon'ny andrim-panjakana ary no nametra-pialana omaly araka ny vaovao ofisialy voaray. Ho an'ny eo anivon'ny governementa manokana moa no ndeha ho fantaritsika ato anatin'ity fanadihadiana ity. Minisitra telo no nametraka ny antota taratasy fametra-pialana tamin'ny praiminisitra lehiben'ny governementa Jean-Maire Persik omaly. Anisan'izany andriamatoa Andrinarivelo, praiminisitra lefitra misahana amin'ny fanajariana tany sy ny fampandrosoana, andriamatoa Piero Radionarivelo, ministra ny raharaham-bahiny, Ery Radionarmampianina, ministra ny vola sy ny teti-bola. Raha ho amin'ny ministry ny asa mpanjakana sy ny asa ara-lalàna sosialy manokana, taorian'ny fametra-pialana sy ny fitarainana izay napetrany teny amin'ny CES dia nisy ny fitoriana izay napetrany teny anivon'ny fitsarana miandraikitra ny ady amin'ny fanjakana na ny Conseil d'État androany. Ny tsy fanarahan-dalàna momba ny fifidianana sy ny soro-dalana izay efa lasa lalàna no nambaran'ny Kandidà Andrimanatsoa antony nametrahany fitoriana teny anivon'ny fitsarana miandraikitra ny ady amin'ny fanjakana. I zavatra élection nataon'ny Sénat io dia sy magnaraka lalàna velona fa amin'izay zone fotsiny zany financiaire vola miatrika amin'ny mpamaso volany ivelany dia forcena fotsiny zany élection. Lazay keto fa zaty sy matasy élection natao rapiso na afaka piso efa vonina matona andalo 50 millions d'ariary fa sy maintsy élection manara-dalàna, sy maintsy élection mampiditra apaisement parce que elan'ny crise. Inona ny olana amin'io daty nomeny io? Ny code électoral dia milaza fa 90 jours ny fiasoana ny mpifidy, sy ampy 90 jours zany. Ny code électoral dia milaza fa 31 novembre no farana anaovana élection eto, sy ampy zany. Izay rehetrarehetra zany ny feuille de route dia milaza fa tokony élection misy apaisement, tokony hiasa zany ny fampiavanam-pirenena avanina andeha élection. Momba ny fanoloana ny ministra Kandidà dia nilaza andriamatoa Andrimanatsoa fa anjara mivondrona politika misy ilay ministra no manolo ny solony. Zany misy amin'ny lalàna ka ny SG ny solon'ny ministra amin'ity feuille de route dia milaza fa le olo nanotra an'le ministra teo ihany manenjolo zany isolo anazy fa sy SG ahoana SG isolo ministra. Ny SG sy afaka mamozy conseil de gouvernement, ny SG sy afaka manovy conseil des ministres. Ka ahoana no ahafahan'ny SG anao ny affaire courante fa sy maintsy ministra tendreny le akolafy ihany misolo an'le ministra. Zay gn'agnatin'ny feuille de route. Fa izy ty moa sy magnara-dalàna daholo asika. I feuille de route rehefa menimendrika amina dia arahana fa rehefa manana hirana dia sy arahana. Tamin'ity androany ity dia mbola nanohy ny asa andavanandro eo anivon'ny ministeran'ny asa-mpanjakana ny asa ara-lalàna sosialy andriamatoa Andrimanatsoa. Raha nambarany dia manohy ny asa andavanandro ny ministera aloha ny tenany mandra-pisian'ny mpisolo-toerana. No marihany kosa fa tsy azon'ny ministra Kandidà ny ala kosa ny miatrika amin'ny filakevitra ministra sy ny governementa ary tsy manatrika intsony ihany koa ny fitokanana sy lanonana samihafa amin'ny maha-ministra Kandidà azy.